Manampaizana malagasy sa mangina manolona ny zava-misy eto hoy Serge Zafimaova. Andro fety mila fitandremana isorohana ny fanampoizinana ara-tsakafo. Taona 2024 nangidy fampanantenana ny betsaka mila vavaka ny firenena hoy ny olo-pirenena. Taona sarotra sy feno fahasahiranana ho an'ny ankamaroany malagasy rehetra ny taona 2024 hoy Siteny Randrian'ny Solonyaiko raha nanao jery todiky ny raharam-pirenena ny taona 2024 sy ny tombana ho an'ny taona 2024. Potika ny sosialim-bahoaka tratra ny tanjona ho an'ny filohampirenena dia natonga ny Madagasikara voalohany maneran-tany ho firenena manitra indrindra. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, mazovana ny tsy fanjarian-tsakafo, mitombo ny fanondranana tsokisokiny harem-pirenena no tsy fananana politika mazava. Manjaka ny gabraraka sy ny kolikoly, potika ny lalana, miaina anaty aizina ny vahoaka manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny, tapaka lava ny rano ka tsy ahafahany maro anisa miaina araka ny tokony ho izy. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, potika ny fanabeazana izay antoko ny fampandrosoana. Santonana amin'ireo olana no sedana nandritra ny taona avokoa ireo hoy ny fanamafisana. Taona ny atsehan'ny vahoaka malagasy ny fahasahiranana mafy sy ny atsehan'ny fahantrana teo amin'ny lafina ara-tsosialy isan'andro ity taona 2024 sy 2025. Niakatra matetika ary efa tsy takatry ny fahefa-mividy intsony ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy ny fitombon'ny vola miditra satria tsy nisy ny fampiakaran'ny karama ary vitsy ny famoronana asa efa ho taona maro izay. Tsy vita ny fitondrana intsony ny miantoka farafahakeliny amin'ireo filana fototra mba hanana ny vahoaka fiainana mendrika ny mahaolona. Tapaka ny jiro, tsy misy ny rano, tsy ampy ny sakafo, potika ny lalana, tsy misy fandriam-pahalemana, tsy lavorary ny fitsaboana sy ny fanabeazana. Tapitra ihany ity ny taona, tsy nisy ary tsy mbola misy manangasangana ny vahaolana mahatra ety ny fitondrana. Namahana ireo fahasahiranana malagasy ireo. Fampanantenana poakaty sy famoretana trano no ataon'ny fitondrana ho an'ireo izay manao hetsika ho fanehona ny fahasahiranany sy fangatahana ny vahaolana. Azo tsapahitanana ny tsy fahombiazan'ny mpitondra manoloana ny zava-misy ainana ankehitriny, tsy fahaiza mitantana, fanampitehana ny firenena no azo amintinana ny zava-misy. Tsy fifaliana ho an'ny mpanohitra ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy ny fanamafisany ary tsy tokony hanilika ny tsy fahaiza ny mpitondra fanjakana. Tsy tokony hahilika aminay mpanohatra izany. Fahamenarana toy ny tongotra vakivaky sady maharary no mahamenatra raha ohatra ka filoha pirenena lasa champion d'Afrique nefa ny fireneny voalohany amin'ny fahantrana. Tsatra ny ngaira joelina ny tandro tamin'ity 2024 ity satria lasa voalohany manerany tany ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fahantrana. Mitaky firaisan-kina avy amin'ny rehetra ny voana anatin'izao fampahoriana sy fampahantrana ny vahoaka malagasy izao hoy Randrian'ny Solonyaiko Siteny. Manana dia tsy andraikitra ny rehetra irahina amondrina ny hery elana amin'izany. Miantso ny hery velona rehetra araka izany tenany andriandraikitra tandrifiny tsiraray manoloana ny zava-misy. Manana didy isika ijoro hanarina ny tanindrazana iombonana ary manana andraikitra isika hitsangana hametraka ny tanindrazatsika mendrika ho an'ny taranaka ho avy. Isaorana manokana ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nilaza ny marina hatrany ny alalan'ireo fanambarana maro samihafa. Misaotra nareo ray aman-dreny tsy mitsahatra nampaneno lakolosy tamin'ity taona ity, nanaitra ny mpitondra manoloan'ny fijalian'ny vahoaka sy ny famonoana kolaka misy ankehitriny. Miantso ny mpitandro filaminana mba hanatsara ny fomba fiasa ka tsy ho lasa hery famoretana hiarovan'ny tombotsoan'ny fitondrana satria efa tena hifantoka tokoa amin'ny tena andraikitry dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ireo androm-panjakana eto amin'ny firenena. Engane mba ho tanjoka aro ny vozony
toko ho an'ny firenena sy manda fiarovana ho an'ny vahoaka ny mpitandro filaminana. Miantso ihany koa ny tenako fiombona mbe iraisam-pirenena sy ireo partenaire financier sy ara-teknika miara-miasa amin'ny Madagasikara. Mba tena hijery tokoa ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka tsy tazapotsiny fa handray andraikitra tandrify azy ireo mba tsy ho sanatsia ho lasa mpiara tsy kombakomba amin'ny fampotehana any Madagasikara izy ireo. Ny rarotso ny vahoaka malagasy rehetra ny tenany amin'izao katoko ny saramanitra izao hanao fidy sambatra. Fanogana mpanjakana no nahatonga izao mpitondra izao hitantana ny Madagasikara hoy ny mpanao politika Ara-Kotoary Nirina. Fitondrana tsy naharitra fifidianana no mitondra ankehitriny ka tsy tokony hagaga ny rehetra raha tsisy fifandimbiasa mipahefana ara-demokratika toy ny fifidianana eto amintsika raha mbola fitondrana hita avela eo. Mila mandray fanapahan-kevitra noho izany ny rehetra raha mbola tia metraka ahafahan'ny malagasy ny fahefaneto fa tsy anantokiray na vondron'olombitsy. Mitakiasa sy andraikitra izany hoy ny mpanao politika Ara-Kotoary Nirina. Efa maro nahitana taratra izany tao anatin'izao fitondrana izao ho hiatran'ny fanamafisany. Ny zavatra tsy azo adinoana dia ireo olona tatanantsika amin'izao fotoana izao ireo any ka fanongana mpanjakana ny akaran'izy ireo teo tamin'ny taona 2024. Noho izany tany am-piandohana dia efa nasehondry zareo ny lalao maloto fanaony zany dia ny tsy fihainoana ny vahoaka ary ny tsy fanekena ny resaka fifidianana satria tsy nahandry ny fifidianana izy zareo fa nampiasa hery amin'ny fiarahana amin'ny mpitandro filaminana nandrombaka ny fahefana teo amin'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana dia tsy nisy afa-tsy ny fanamafisana izay fihetsika izay zany no hitantsika sy tazantsika nandritra ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka naneho ny heviny vahoaka tamin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisana izay natao tamin'ny taona lasa iny dia ny rahantsika nahita fa nitsipahan'ny filoham-pirenena kitsirano ary midika izany fa tsy mila mihaino ny feon'ny vahoaka ry zareo fa ny eritreriny sy izay saim-patany ihany ny tiany ampiarina eto amin'ny firenena. Manaraka izany ny raha nahita koa ny hetsika fotsy ary mampibaribary ireny hetsika fotsy ireny fa noraisina toy ny fahavalo ny vahoaka malagasy maneho hevitra ary tsy afaka akory ny vezivezy teto amin'ny taniny, tsy afaka akory naneho hevitra na any amin'ny toerana mihidy ary. Ireny zany dia anisan'ny mampiseho fa tsy fitondrana demokratika mihitsy ny misy eto Madagasikara ary manaraka izany hitantsika ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nisy teto dia efa nisady ny fanilikiliana tamin'ny alalan'ny ireny fampiakarana avo dia avo ny caution reny. Ireny dia efa karazany fanampenam-bava ny vahoaka ihany koa satria tsy navela nanana ny fahafahana mirotsaka amin'izany fitondrana amin'izany fifidianana solombavam-bahoaka izany ny vahoaka any ambanivohitra any satria aiza moa nahitan'ny olona vola efa ho 100 millions zany ahafahana mirotsaka ho solombavam-bahoaka. Ireny dia efa karazany fanampenam-bava ary fanilikiliana ny vahoaka malagasy mba teo any hevitra eo anivony zany anteny mera-pirenena zany. Amin'izao fotoana izao dia hitantsika taorianany ny fifidianana ben'ny tanàna iny fa tsy misy irarahin'ny mpitondra zay tena feo vahoaka izay fifidianana ny olona mba iriny vahoaka apetraka amin'izany toerany ben'ny tanàna zany fa dia mbola mampibaribary indray zareo ankehitriny fa izay tia no apetraka ho ben'ny tanàna ihany no hapetrana ho ben'ny tanàna. Rahantsika mahita zany fa tsy misy mihitsy ary miembotra ny demokrasia eto Madagasikara. Ny vahoaka ihany ny tompon'ny teny farany sy ny tompon'ny fahefana. Koa raha ny vahoaka ny mangina sy tsy miteny dia mbola hitohy hatrany ny fanararotana ataon'ny fanjakana sy ny mpitondra manoloana ny fantsikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana ny feom-bahoaka izao. Mila mahatsiaro tena ho tompona andraikitra ny malagasy ho hiatrany ity mpanao politika ity. Raha mijerytsika zao ny zavatra niseho tany Frantsa tsy niaino ny feon'ny vahoaka ny filoha-tany. Ny rahantsika nahitany ny fitsipaham-pitokisana ary tafiditra krizy ny zareo frantsay amin'izao fotoana izao satria tsy mahita le majorité tena hitatana zany ny firenena. Ny eto Madagasikara tena vao mainka sarotra noho izany satria taorian'ny fifidianana filoham-pirenena dia hitantsika ary ny raha nahita teo fa latsaky ny 200,000 no nifidy ny filoham-pirenena. Izany hoe tena manary sarotra be mitondra firenena toy izany ary raha ohatra
ka mpitondra ao anatin'ny fahendrena no sendran'ny taremarika toy izany dia nanao antsoavy izy tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny heryvelona rehetra eto amin'ny firenena hiaraka isalahy hiaraka hitantana ny firenena tsy zany anefa ny raha nahita fa hitanao fa ny zareo amin'ny fitantanana ihany ary izy moa mamoaka foana le fiteny hoe izahay izao mitondra ka io de any amin'ny vahoaka ny teny farany ary ny vahoaka no tompony safidy amin'izay hoava Madagasikara fa raha ny fijerinay ato amin'ny safidy Madagasikara dia ohatrany hoe miandro zay igadonany fotsiny sisa zany le firenena ny tsapa dia ny vahoaka sy ny firenena miandro izay igadonany fotsiny sisa ny hoeto mifampiandro ny vahoaka sy ny hoetiny raha mbola ho valalabe mandro manoloana izao fantrana misy izao nefa ny vahoaka dia tsy ova mihitsy ny zava-misy mafy ho an'ny sarabebe vahoaka ny aina ny taona 4 indra ny faneho-kevitra samihafa betsaka ireo sehatra iankina ny fiainam-bahoaka no tsy nandeharaka ny tokony ho izy ary tsy nitsanototongana ka nampitondra fifaisana ny maro anisa isan'ireo ny sosialim-bahoaka toy ny diso rano ny fitanga ny vidim-piainana sy ny maro hafa ifarina ihany tia ny taona tsy nisy fiovana fa voamainy ary atsatrany mafimafy ny zavatra ny ainana gaba ny ataoko hoe samy mahafantan'izany ny voaka malagasy na ny lafiny sosialy indrindraindrindra ny raha ntsika nahita fa tena mangidy a na to hoe tsy fisinyn-drano mijiry tapatapaka saika amin'ny akapiainana mihitsy tena mafy e fa dia tsy fantatra mihitsy zato kabariny flondera ariva fa manantena ny vahoaka betsaka nefa valalany na reraka ny olona tsy afeniny zany nararaka maloha tena be aloha e sy hoe za aloha tena be da be zavatra hita hoe narary sy hoe zavatra oa na fiainana andavanaro na fitedavana na ny io le teneko teo foana hoe manana foana manana fa tsy manana ohatry me milatsaka foana eny dia tsy hita hoe inona zany fa mafana ny tenana dia mba toko mba iova am'izay e miresaka hoe fitondràna anina toko mba hijery am'izay zany madinika satria io tena hitako olana zany hoe tsy fijerena firele madinika aloha zany hitako any e mety hoe mena kely izy fa vetivety kely dia laly le zavatra ombena nefa toko mba hoe zavatra maritra zany tsy misy tanteraka ny ankamaroa ny fampanantenana natao ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka malagasy na nisy azy ireo asa vita tsy ampy ary tsy nipaka tamin'ny fiainam-bahoaka izany fa noho tsy laram-pamiana sy izay mety ho an'ny mpitondra fotsiny ihany tsy manantena ary tsy afaka iantehatra amin'izay fampanantenana kasina tao raka izany ankamaroany olona fa mitady izay mahasono tsirairay sisa hoy ny fanazavana na izany na tsy izany mila vavaka ny firenena hoy ny faneho-kevitra betsaka ny zavatra nampanantenaina be dia be ny tsy vita tena be dia be ny tsy vita ary na ny vita aza tsy mahafapony olona tsy nahafapony zavatra vita betsaka n'izao mbola tokony atao dia zay mahatonga ana miverina amin'ny tenitetsana hoe eto mambavaka e aleo entina mambavaka fa raha hifanenjika sy hifanaratsy fotsiny eto a tsy dia misy zavatra hoe azo atao ny zavatra andraindraina dia ny zavatra anaovany izay mbola hitondra misy zany mpitondra eo mbola teo mbola vao manomboka amin'ny mandahany dia mba hanaovan'izy hoe esaka araka zay tena azo atao a dia mba tena hijery koa inona le tena point essentiel zany e ndraindray manko mitondra mety manao zavatra araka ny programmany a fa le zavatra tsy dia tena metotona any amin'le fiainam-bahoaka fa lasa mety hoe any amin'izay zavatra planina sy programme ny zareo fotsiny le izy fa tena tokony hojerevana mihitsy hoe inona le marary dia zay raha ngany tena tsaboana fantatry mivoaka izy zany mpitondra koa ne mahafantatra an'izany e fa nandeha koa soa mpitondra mety disevitra dia lasa any amin'ilay zay ny eto a dia io ny programme anay dia zay ny atao tsy tokony hozay le izy fa tena jerevana inona le marary so sanatria lasotrany any amin'ny tsy mivotondray ny lasa manaytainy e zany hoe be da be aloha nampanantenaina fa tsy dia hitako aloha tena hoe songadina raha-tamiko fa tamin'ny olona tsy hitako ohatrany hoe ny teo ihany teo ohatrany voamairo ohatrany mba milatsaka zay aloha fijery io zany hoe mba miova mba mijery am'izay zany hoe le mpitondra zany mba tokony hijery am'izay hoe tena zao marary an'le olombelona fa trop loatra aloha tena mety hoe trop ny olona zany hitaloha mifalifaly reo fa reo zao tena be problème daholo fijery koa leo fa mba hoe mahafalifaly tena fotsiny sisa ny azo atao fa zay hita aloha taona avao koa zany zay mba hoe mirary mba hoe zay dia mba mivavaka koa hoe zany matorero mba sy fivavahana koa mifiainana fa tsy mandeha fotsiny eny dia vita ho azy miandriandra fiovana mipaka amin'ny fiainana isambatanolona amin'ny taona ho avy io mila fiaramenitany rehetra ny fanovana taky ny zava-misy ainana ankehitriny tena mitaky fifanankarozan-kevitra ny zava-misy ato amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao hoy ny antokotrokiafa androany manoloana ny antso nataony firaisan-kina sy ny RMDM amin'ny tokony anambarana ny hery avy amin'ny fanoherana
tokony havana tsara kosa nefa ny tena fanoherana sy ny mody mialkalika ao anatin'ny fanoherana kanefa fitaovan'ireo mpitondra fanjakana ihany ho ny filohany otrikafo efa betsaka nahitana taratra izany saingy mbola amin'ny fampitazana isika nahitana pirofo amin'izany ohatra ny hetsika fotsy sy ny fifidianana be ny tanàna teo ka isan'ny antony natonga ny fizaharana sy ny fisaran-dalana mila havana tsara ny tena vary sy ny tsiparipary raha tiana andeha ny fikasana many olam-bahoaka ho hiatrany antokotrikafo misy zavatra tsy maintsy jerentsika ihany zany ao anatin'izay satria ny zavatra misy ane ny adevitra zany tsy apetratsika intsony hoe sahala amin'izao le mpitondra fanjakana sy ny gazy efa fantatsika ny mpitondra fanjakana sy ny famotehana sy famarotana ny tia Madagasikara tia ataony efa fantatry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zany zay fa zao kosa na tiatsika na tsy tiatsika kosa amin'ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana misy apahany vahoaka malagasy zany tsy fantatry hoe firisan-jato fa eninao eny amin'ny fiarahamonina eny zany eny anivona fikambanana maro samihafa eny zany dia hoe hita taratra koa fa isan'ny tsy nampahomby ny tolona teto Madagasikara ny ataoko hoe ny akaiky indrindra dia ny hetsika fotsiny akaty dia na tiana na tsy tiana misy amintsika milaza azo mpanohatra ireo no fitaovan'ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao koa fitaovan'ny salaminina moa zany raha raisitsika ohatra ny amin'ny anteny miram-pirenena dia hita hoe ny akamaroan'ireo milaza azy ho tsy miankin'ireo nge ka totsika hoe ilay mpitondra fanjakana sy ny pombazy amin'izao fotoan'izany ireo ihany zany no namatsy vola nanaovana reo pipitantika zay fitaovan'ireo ihany zany reo le lazaina hoe misehitry ny tsy miankin'ireo moa zany ho an'ny otrikafo moa zany tsy miova ny fomba fijerona fa hoe ny atao hoe tsy miankina eto Madagasikara dia ny akamaroany le atsony teny vahiny hoe électron libre zany hoe patron anisy sy ilay naniraka azy nampanao mission azy zany fa tsy hoany ilay mpifidy azy ny aty amin'ny sehatra ny fanoherana koa nanomboka tamin'ireny fifidianana filohan'ny republika ireny dia misy sadasada koa enina tamin'ireo le candidat be ny tanàna teto Antananarivo milaza azy mpanohatra ireo ka fitaovan'ilay mpitondra fanjakana ihany tsy mitsipaka velively ny fionan'ny samy mpanohitra ny antokotrikafo saingy manamafy ny fitakiny mba hiavahany ny tena mpanohitra sy ireo misandoka ho mpanohitra satria vahoaka sy raharam-pirenena no resaka eto izay no mahatonga ny vahoaka malagasy zany amin'izao fotoan'izao tsy manaraka atsika mpanohitra na dia tena mafy ary ilay zavatra iainana amin'izao fotoan'izao koa zay tsy ny fanambarana ny hery na fikonan-do maiky fa andao aloha anao latabatra boribory ny samy mpanohitra dia zay sadasady ho zay hoe tena esorina ivelan'ilay valany fanoherana mihitsy fa zay vonona tena anohatra an'izao zavatra misy tsy mety eto amin'ny firenena zao zay hoe andao zay no tambatra fa no mitambatra tsy ratsy fa le mitambatambam-pona koa everiko hoe amin'ny taona vaovao 2024 efa tsy fotoanan'izany ntsony zao fa raha tena teanao tsika dia resaka rapport de force na fanehoan-kery ny tokony atao eto amin'ny firenena satria ny 5,9 commune teto Madagasikara teto tsy misy tsy nitaraina tao anatin'ireny lalabatsy ny fanohitokotiana safidim-bahoaka na dia iray ary raha ny fantatra modeny zoma izao no hanangana ny komity hanomanana ny fionam-be nasionaly ho an'ny fanoherana ny RMDM andrasana ny fivoaram-baovao mahalasa saina eto Madagasikara ny fanginana ireo manampahaizana malagasy mahafinaritra azy ireo ve izao zava-misy ainany havany sy ireo mpiray-firenena eto tandrazana izao mandro ve ny tsana izy ireo manoloana ny zava-misy tsy manara-dalàna sy tsy mizotra amin'ny tena fampandrosoana izao hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Zafy Mahova Serge mametra mpanontaniana ho tsara ny tantara ireo ary ho isan'ny tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny firenena manoloana ny fahalalana ny tena tokony ho lalakizorana kanefa mangina fotsiny manoloana izany hoy ny fanazavana fa raha raisitsika ny teti-bolam-panjakana 420 loi de finance initiale zany 420 dia raha raisitsika ny loi de finance rectificative 420 dia ho hitatsika fa miena eo amin'ny 3400 milliards ano any ny budget ao anatin'izay loi de finance alakiroa zay zany hoe ny LFI 2024 rehefa jeremana amin'ny LFI 2024 dia niena 3400 milliards 3500 milliards eo amin'ny 15% eo zany iny le atsao zareo hoe coupe budgétaire dia raha jerevanao ny LFI indray 2025 raha comparenao amin'ny LFI 2024 dia mitovitovy le izy mitovitovy le vola zany hoe dikan'izay zany mbola ao anatina coupe budgétaire foana le tsika raha dia tsy tenenina mivantana re
zany retsaretra zany ny olana zany misy a hoe fa maninona moa zany manginona ny manapaizana malagasy hoe zao hiandra an'le fahorin'ny gasy ve tena hoe angataka daholo ho katimi daholo ny gasy a sao hoe hiandra an'le korotana zay vao ifo amin'ny toromasiny daholo ny daholo be. Ahina ny fitroarana hoe ny andalambe eo amin'ny taona ho avy io tsy mora ny zavamisy ary ho sarotra ny zavatra olalovany fireneny tsy tokony andry izany fahatezeram-bahoaka izany anefa ny rehetra fa tokony hikaroka vahaolana aingana mba tsy hisiana krizy sy fipohana mafy eto amin'ny firenentsika ho hiatrany ny fanamafisana. Tomay folona avokoa ny tsena sy ireo toeram-pilalovana samihafa teto andrenivohitra tao anatin'ny andro maromaro mialohan'ny fety. Mifanaretsaka ny rehetra samy manao izay fomba handamarian'ny fety na anaty fahasahiranana tanteraka aza. Mifarana ny taona mbola anatin'ny fitadiavana ny maro anisa. Miazakazaka mitady hanampina ny vola eo ampelantanana ety miatrika ny fety sitrany ayay. Amin'ny fety ny andro omendanja manokana ny fianakaviana ka nanarotany maro ny famangina havana piraitam-po ray aman-dreny. Fitadiavana tsy maintsy mitohy foana sa tsara mba mahita asa atao. Taoko ngamba fa mety androany ihany kosa raha pitso efa mody. Mody aisinareo zany. Zay ve faritsy tasy apefy fa ny apefy zay dia tsy maintsy mamonjy ny ray aman-jeninay zay satria izy koa mba malahelo anay zay koa mba malahelo anazy dia tsy maintsy mamonjy azy isaky ny telo volanay miona na 5 volana any. Ny amanokana zao dia fioanako amin'ny ray aman-jeniko ny ataoko miavaka zay ny any mba ataoko miavaka zany raha pitso. To dehibe ho an'ny rehetra ny faritratrarana ny taom-baovao ka tsy maintsy marina amin'ny fomba miavaka izany na atao tsotra aza hoy ny fanazavana arakaraka izay vola eo ampelantanana. Ohatra ny fiainana iainana isan'andro ihany fa zany hoe arakaraka le zavatra misy eo ampelantanana hoe miainga ihany. Tsena zao efa tsy dia tsena lasa fety dia efa tsy azo lazaina hoe tsara tsony fa dia mitsipitsipina sisa. Dia androany ny varotra dia tsena ny taona raha sitrapon'Andriamanitra dia manao réveillon any am-piangonana dia rapitso dia mba many an-trano indray aloha mba sy zavatra misy eo dia raha namfaly amin'ny ankohonana miavaka kely na amin'ny fikarakarana sakafo mba atao miavaka isan'andro zay mba fifaliana ho an'ny ankohonana ao anatin'ny tokantrano. Tsy afa misaraka amin'ny fety toy izao ny famifalifaliana ny ankizy amin'ny endriny maro. Fialan-tsasatra raha toy ny andro ka zaraza misy fotoana hitondrana azy ireo miala amin'ny mahazatra sy rotoroto andavanandro. Mba mitondra ny ankizy kely satria faran'ny taona ny andro dia ny any an-tokantrano va dia manjanaka efa mba samy manomana dia ny ankizy kely na dia maromaro raha samy mba manana ny safidiny za dada ho ary za ry dada amin'ny faran'ny taona nao faran'ny taona rivo eo any am-piangonana zay ndia hanao volo sy ny sisa sy ohatran'izay le izy satria faran'ny taona ny andro marina fa tsy dia manana ny ampy fa atao zay kely mahafalifaly karaha ohatran'izao mba io mahafinaritra anazy a dia mandeha izy dia ny sasany mba mandeha mividy baolina samy mandeha any daholo tsy dia hoe misy ny ampy fa atao zay mba mahabetibety na dia sarotra ara ny fiainana dia tsy dia ny avaka hiry fa ny ampiavaka anazy fotsiny le tsy dia mividy hena satria mba manana n'le akoho kely fiompiana zany zay mba nampiavaka anazy fa raha vao tsy manana n'le fiompiana dia tsy maintsy mividy amin'le raha zay zao sivy mianaka raha akoho anankiray zany dia rony fotsiny no ilaina fa tsy maintsy miampy n'le hena mikilao any an-tsena zao nefa mba manana gana sy akoho kely mba niavaka le izy zany dia fa tsy dia nanomana be fa zay eo ihany no ampiasaina fa hafa mihitsy lefa mba hoe raha mba manana raha etsy ianao zany dia efa mba mipetraka foana le 10 alina nohatran'izany dia efa tonga mivety dia efa no manana ny ankizy ny lehibe mo vita ihany fa ny ankizy tsy malala tsy misy dia zay ny tsy maintsy manana kely ihany na dia kely ara dia efa tsy maintsy mba misy mipetraka kely ao an-trano. Mirongatra ary mateti-pitranga rehefa fety tahaka izao ny fanampoizinana ara-tsakafo. Aretina avy amin'ny sakafo na rano idiran'ny otrikaretina noho ny olana amin'ny fitehirizana, ny fahadiovana ka lasa mitondra pozina ho an'ny vatana. Misy ireo fepetra tsotra takiana amin'ny rehetra hisorohana ny atongavana amin'izany. Dia mba hisorohana ny fanampoizinana ara-tsakafo zany dia tokony tsoahana ny sakafo lany daty. Ny sakafo efa simba inavo zany simba zany na izy masiso na izy maniry babongolo na fa miova ny lokony na miova ny fofony na botsina ny fitoerany na raha fesina ny fitoerany
dia simby izany zay. Faharoa ny fadiovana zava-dehibe sasana tsara amin'ny rano sy ny savony tanana rehefa mikarakara sakafo, dia rehefa misakafo, dia rehefa avy any amin'ny fivoahana. Ny sakafo hoanina masaka tokony masaka tsara mihitsy vao hoanina. Sakafo hoanina manta koa tokony voadio tsara amin'ny rano ara-pahasalamana iny moa zany, rano avy nampangotrahana. Dia ny rano rehetra izay sotroina dia tokony rano avy nampangotrahana daholo. mety ho tonga amin'ny fahasarotana na fahafatesana mihitsy ny fahampozinana ra-tsakafo indrindra amin'ireo sokajiny olona marefo toy ny zaza, ny vehivavy bevoka na ny zokiolona sy ireo efa manana arety mitaiza raha tsy voatsabo ara-potoana sy araka ny tokony ho izy, ka mila fanalona sy fanantonana mpitsabo aingana raha misy tranga mampiayay aorian'ny fihinanana sakafo. Misy eo izy mita vitsivitsy taorina sakafo, na izy misy eo amin'ny anankiray na fianakaviana vitsivitsy na indray olona maro be indray hotely be ny trangan'izany. Misy eo amina hoe marary kibo dia indraindray maloloy indraindray mety mivalana, indraindray arahana fanaviana, indraindray misy ara tena misy torana mihitsy misy fanitona arakaraky ilay karazana fanamposinana sanatria mivava misy mety mavato mihitsy ary. Fa raha vao manomboka fotsiny le vaivay le vavony mangotokotika kibo, entanina avetrana misy dokotera satria azo sabona tsara izy raha zay le vao manomboka zay. Mila lanjalanjaina araka izany sakafo hoanina tokony mara-pahasalamana hatrany, maro loko ary voadio.